ahoana marina mbola hiaritra foana ve taorin'ny fifidianana izay nainona ireo fampanantenana maro ireo nolazaina fa vely rano dia nentana ny fosin'ny fanahy ny mpanoana ny fitondrana fa iroso marina amin'ny fampandrosoana ny resaka ny edinedina ny mpitondra fa nampiseho izany favitriana izany ny vahoaka sy ny mpanao politika ihany koa nanome fotoana ampiarana sy ikenikenomana momba izany nafonja mako ny fanomezatoko tamin'ireny hoy mantsy ny teniny hoe rehefa miteny ianao dia tokony ho tanterahana trano iray alina no ataontsika eo anatin'ny volana vitsy ary tanjona petaka amin'izany dia mba azo trano ny tanora rehetra dia mipetraka ny fanontaniana hoe mitazona ny teny nomeny tokoa ve ny filoham-pirenena ankehitriny io ny hita dia tsy nisy nandeha araka ny tokony ho izy ireo fampanantenana izay natao nolazaina indray fa mpitondra vao lany sy nandovan'ny varonam-pangony teo aloha ka tsy mba akabahana nandeha nefa nytaona tao tsy hita ihany izany hoy ny maro na ilika tany amin'ny valana retina covid-19 indray ny tsy fahomiazana raha mba nanaraka ny tenin'ny filomary karavalomanana tamin'ny fahafolo ny volana marsa 2024 mantsy dia tsy tonga teto io aretina io saingy hoe ry zareo no mitondra ankehitriny ny asa mafy ny mpikambany gouvernemanta namono afo amin'ny vahoaka mahareta kely fa ny firenena maro no sahirana tratry ny valana retina tahaka antsika ny mahagaga nefa dia mitoy foana ny famoahana fampanantenana vaovao nisy ireo fotodrafitrasa indrindra ny eo anivony fanatanjahantena toy ny kianjany barea eo mahamasina izay mitentina 900 miliara ariary volan'ny malagasy madiodio hoy ny mpitondra na tsy hita tany anatin'ny teti-bolam-panjakana azy zany ny arahandrehetra ny aina nefa ny krizy misy teto amin'ny firenena tao anatin'ireny amehana ara-pahasalamana ireny nanomboka tsy afapony maro ary tsy nahary-perintsony ka nampiakatra ny feo ny tombo ny fimonomonomana fa nadiadiana ny fafito ny volana me 24 ity zay zany mponao amin'ny dezao dia voakandroany le listra zay aza ataon'izany le izy fa tsy mety tompoko le izy mba jereo zay ny anaranay nalaina mombanay ny sarinay nalaina tsy ao anatin'le listra zay avy efa anaran'olona hafa ny hitanay ao dia rehefa mpamiteny zay dia mahavabe le président pokotaninay hoe ny délégué nametraka efa tsisy mahazo manala anay eto izy aloha koa mba isy le fividiana filoham-pokotany fa tsy ny eo ihany ny eo fa mijery tarebe le olona tsy mety za manano tena manasa lamba ny asako tsy nahazo an'le vola ohatranazy impiro ny soratra tany amin'ny fokotany nefa mivoaka ny listra mivoaka ny première listra tsy hany ny anaranay mivoaka ny deuxième listra tsy hany ny anaranay dia zao zay alefa makaty zay rehefa tamin'ny firy maraina ny tonga aty zao mbola eto lazay mpamorombey folo sasany ary eo dia lazay ny midy tsy mandray olona tsoniko zay fanampiana nandeha teo tena tsisy nahazo na nandeha mivary na fizarana kasibosy maimaimpona io tsy azonay tonga indray zao mivola mbola tsy ao anatiny ray ohatrany nefa ny président efa niteny mahazo daholo ny mpanasa lamba ny mpivarotra malahelo ihany amin'le izy hoe tsy mahazo dia mbola miandry ndray nefa tia melehibe ina fokotany nambotsiry zako hatramin'izay nisy ny fiobioan'izay dia tsy nahazo fanampiana mihitsy na dia iray ary dia tonga indray ty tosika fameny ty efa nanoratra tany nansan zay nefa mbola tsy mipotra ny listra mbotsiry hatramin'izao dia efa makany tsimitsimo any ny fizarana dia mba mangataka izay hoe mba jereo mihitsy le izy iza marina ny tena ampiana rehefa misy fitomboka zany le carnet mpokotaninay dia tsy maintsy mahazo zay nefa zay no tonga tany amin'ny poste misy olona tsy nanana fitomboka tao amin'ny carnet nahazo izy nefa misy manana fitomboka ny carnet tsy mahazo hoe mandana makany Amboditsiry milahatra dia efa maly no nilahatra taty nefa voaroaka ndray fa hoe hatramin'ny ray ihany dia tonga indray androany tamin'ny 7 maraina dia zao ny zavatra misy eto tsy mahazo zay amin'ny mahazoky olona anay tsy afaka ansisika fa le olona be sandry sy le olona matanjaka sy le olona mafantatr'olona zay zany ny ampidiriny zareo voalohany eo dia zao ndray dia hoe hidy mivavady dia zay zany zao tsy very
fanantenana azy reto hoe mbola izy ve ny rapitso ny sasa manao hoe anio ny farany na mpanantenaina ny vahoaka madinika izay very asa fa omena fanampiana ny tsiraray avy isa tokantrano ohatra na dia efa manantena tompoko mbola mamelona adidy manana zanaka izay mbola tsy manambady dia nefa very ny asanay dia raha mpanantenaina zay ny amin'ny tohana vatsy tohana inona tsy haiko tsara ny filazany zareo azy tsy nijanona teo izany fimonomonomana izany 20 febroary 2024 ity no zavaniseho Nitrangana sakory ka ny fitokona ny mpianatra tao barikady misy noho ny tsy fahazahona ny vatsim-pianarana efa bolana avy amin'ny fanjakana. Vao maraina dia efa teny ivelan'ny vavady nanakana ny lalam-pirenena faharoa ireto mpianatra marobe ireto. Ny fitakiana ataon'ny mpianatra dia momba ny vatsim-pianarana anay bourse 4 mois plus équipement. Rehefa nanao mifangatana izay nandeha fietsehtsena nataon'ny mpianatra dia aty aloha dia mbola tsy hita aloha izay valiny ny zavatra fangatanay hoe inona ny valiny na inona. Faharoa manaraka an'izany mampalelo anay fangatana ny ataonay mpianatra fa maninona moa izay mpianatra indray nitifirina tsy manaiky an'izany izay fa mpianatra telo voatifitra bala réel nitifirana an'ilay mpianatra ka manoloana izany mila matarinay aloha ilay olona nitifitra an'ilay mpianatra izay tsy manaiky izay no zava-misy roa taona ny fitondrana ankehitriny tsy manana vahaolana ny fanjakana afa-tsy ny fandefasana mpitandro filaminana anao herim-pamoretana nolazaina indray fa ireo mpanao politika mpanohitra mitady seza hoy ny mpitondra no manan-korotana sy misitona lakilosy lava fa miandrasa amin'ny taona 2024 tsy ekena ny fiaraha-mitantana fa manana ny ampy amin'izany izahay hoy hatrany izy ireo mahasamilaza aza moa ny mpitondra fa ireo 6% con izay misera amin'ny Facebook any ireo mitabataba ireo fa ny vahoaka maro anisa dia mankasitraka ny fitondrana aseho amin'ny endriny maro mihitsy izany amin'ny famorina vahoaka etseroa ny TVM sy ny RNM raha teo dia tsy mitsahatra manentana sy maneho izany afaliany olona izany raha toka tsy mba afaka maneho hevitra na mandefa ny tenin'ny mpanohitra mihitsy ity ainao manjery mpanjakana ity ny zava-misy anefa dia tsy mifanena amin'ny lahara-pahamehana andrasan'ny olona avetrany ny asa satria nony izy tsy maloha fantrano tsy mahatakatra fitsabony ny jirama miakatra avroeny ny vidiny ny fianaran'ny ankizy tsy araka itsony ny tsy fandriam-pahalemana tsy resahana efa polo isanjato ny mpiasa ny voaroaka amin'ny asany avokoa satria tapitra ny katona ny efapolo isanjato ny orinasa isan'ny lasibatra ny fizahan-tany saingy tsy misy fanampina avy amin'ny fanjakana mihitsy volana janoary 2024 ity fanadiadiana ity ny volana novambra 2024 no ny asa farany akamaron'izy ireo fifampiresana tsy misy vahaolana ary fampanantenana ihany anefa no hitan'ny ministera tao mba tsy ampitrotra ireo mpisirady izay manantanina ny hitokana miantomboka an'io zany ny fangatahana ataonay amin'ny fijerevana anay izay sahirana voalohany amin'ity resaka ara-pahasalamana Covid-19 ty izahay dia mitaky no mahasoso kokoa anay araky ny zava-misy araky ny lazaiko teo dia mbola tsy misy vahaolana voaray hatreto aloha ny tena maro na fizahantany eto Madagasikara dia miankina amin'ny avy any ivelany ny ataontsika hoe 20 isanjatony tsika zao eto amin'ny Tsimbazaza eto olona vitsy miasa ao ary etanareo mpitsidika eto amin'ny Tsimbazaza fa zara fa misy ary raha atao resaka hoe kazina atao
ataontsika hoe 7 isan-jato zany tsy miasa am'izao 7 isan-jato mety miasa am'izao maizina ny lalako-mbana tsy hita izay torolalana omen'ny mpitondra fa nanohy toy ny tsy misy ilay covid-19 fa lany tamin'ny vina tena mifolo hoy izy ka nanatanterahana izany ny vola nefa raha nylaza fa efa vonina avokoa ny famatsim-bola amin'ny fanatanterahana ireo vina nampanantenaina ireo orinasa nanao ny lalana sy ny fotodrafitrasa maro dia tsy nisy voalovola daholo maro ireo mpianatra tsy nahazo vatsim-pianarana maro ireo mpiasan'ny grevy fa tsy nahazo karama dia mipetraka ny fanontaniana hoe manambola sa tsy manambola ny fitondrana raha mbola manambola anaovana stady ka nahoanany tsy alohan'ny karamany frama sy ireo paramède ary ireo manao fitokonana maro samihafa dia hoy ny filoha marika Ravalomanana hoe ansy le hoe économie mihitsy ny mpitondra satria ahoana atao hoe macroéconomie ahoana atao hoe microéconomie microéconomie reny le vahoaka mitondra ny fananany kely reny dia mankagaineny reny mahatonga nyreny zava-doza reny satria tsisy vola izy dia lasa manao ny tsy fanao lasa mangalatra ny hafa lasa metraketraka satria le vola miditra am'le fitadiavam-bolany a voabahana le vokatra netiny a voaterina verina izy a tsy nalafo etana dia ny macroéconomie zay cadrage ataon'ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena milaza daholo tsy mahatratra an'ilay zavatra takinonareo dia le taux fiscal taux de pression fiscale ko tsy miasa izy mpinanao andaovany ao am'ty ala vao misy tena tsy andronin'inona tsony ianao mba malala ihany fa hoe vokatra avy any amin'ny tantsano mananao eto lazany hoe reny olona avy any ambanivohitra reny tokony tsy ekatreto iny ko mba tena tsy fiteny iny a azy mba manambalimbaliny olona zany na lasa ambony arynareo aza manambaliny faninareo kory tsy ho lasa amboniny tany fa lasa ambony loatra nareo any mazava ny voalazany teo fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tsy manambola amahana olana ve ny fanjakana tsy misy ny tatitra mazava momba ny fitantanana toy ny vola notrosaina sy nomena ny atrehana ny covid-19 izay tsy latsaky ny 3 miliara ariary mbola mijoro ve ny CCO sa efa rava raha efa ny rava tsy rary ny vera tokony manao tatitra amin'ny ankapobeny tamin'ny ady tamin'ny valana retiny izy ireo indrindra fa ny fitantanam-bola manodidina izany fampanantenana aloha hatretiny ho betsaka eny fa nahatra amin'ny fampandrosoana ny faritra aza ny fifidianana ny chef province misa enina sy ny mpanolo-tsaina ary ny chef de région izay tokony hofidiana efa 12 taona nazahoana ny lalam-pandrenana vaovao mbola tsy vidatrany ary tsy misy heritrehitra momba izany atreto ataon'ny fanjakana atreto dia mitondra amin'ny rétroviseur ny mpitondra variana manenjika ny mpitondra teo aloha tsy mijery ny paraprise eo aloha ka hijery lavitra izany hoe visibilité nulle tsy mahagaga raha tsy nisy nahita ilay 73,5 kilo izay nivoaka tany ivelany fa mody mitapy eo daholo ny mpitondra fa ahoana mariny ahoana mariny